eny tsara le sardine, eny tsara le saveur na le fofona sonambo ao anatin'le izy. Tonga soa tao anaty fandaranao Madame Lola nitondra ny fomba fahandro sakafo ary izara-tsiro amintsika androany. Io ndasikela. Efa vonona ny ekipa, efa vonona ihany koa ny tompontrano. Iny Madame Lola le. Ya salama daholo tompoko. Ndao ary io. Mandrosa tsika rehetra to. Raha ohatra raha fotsy daholo moa. Rindrina ray ity ihany zany a dia solona mavo misy ohatrany ao anaty zany ataontsika mavo somary moderna lavable le loko dia ny ambony a holokontsika fotsy satria raha nydinihana le lakozia zany a dia somary teritery. Tsy nandalo fotsiny ny ekipa fa nitondra fanajarana lakozia dia natao ny fifampiresahana tamin'ny tompontrano ny amin'ireo mety ho fanavaozana ao atao. Andro vitsy tao aorian'izay dia raikitra avy hatrany ny fanatanterahana ny asa. Aza miala ary fa tao anaty fandarana ordinareo irery ihany no ahitanao izany. Ordinareo zao marain'izao ny ekipan'ny RTA dia andeha hitsidika tokantrano anankiray Madame Lola eny Ambolokandrona misy azy hiaraka amin'ny fandaharana ordinareo hijery ny fahaizana mahandro ny sakafo izay ananany fahaizana manokana. Ndao ary. Ordinareo Wavio. Manao Lola. Ye manao ki? Ye manao nareo. Nareo ato tsara misaotraka. Tonga izay mangy anareo. Ye dia tonga saoty aminay zany. Ye misaotra indrindra. Ye mandrosa raha zany. Ye misaotra. Ianare mandrosa tsika dia. Tonga sasetiko izany. Inona vaovao aloha manao antsika aty? Ny vaovao aloha dia mahafinaritra dia ny fahatongavanareo izay ny tena hoe mahafinaritra. Ary nanahoana le fanatsarana natao tamin'ilay lakozia? Dia ny zavatra hitako izao ny fahatongavanareo teto ary le izy koa zany vitanareo ndray andro dia efa vita dia na dia fohy kely ara ny nanaovanareo anazy dia tonga dia nihiratra be ohatran'ny mazava be izany le izy. Tsara le loko, mpanao anazy koa mikarakara vetivety kely. Sanifera manolotra anao Ordinareo Brico et Déco. Eny ary araka ny tenin'i Madame Lola tao dia afa-po tanteraka izy tamin'ny asa fanatsarana ny lakozia izay nataon'ny ekipan'ny Ordinareo. Ndao ny iverenantsika jerena vetivetika ny fomba nanatanterahana izany ety Ambohipo Ambolokandrona ety no hiasan'ny ekipa. Toerana anisan'ny be mpiavy avy any amin'ny faritra no halalantsika azy. Satria moa tsy afa-misaraka ny resaka nahandro sy ny resaka lakozia dia fifaliana ho an'ny ekipa ny hitondra fanavaozana sy fanatsarana ho an'ny lakozian'i Madame Lola mialohan'ny tena hidirana ao anatin'ny fikarakarana ny sakafo. Io ndasikela. Io. Salama Madame. Ya salama daholo tompoko. Ye. Mandrosa tsika rehetra to. Mandrosa re. Efa hitantsika teo ihany izy ny Madame Lola. Renim-pianakaviana mananjanaka telo. Izy mandray ny fandaharana androany. Mandroso ary io. Mandroso tompoko dia petrapetra Tsy tonga dia mitrarehtsika. Ye vaovaontsika rehetrarehetra ary tonga soa tamin'izao tokantranonay izao. Misaotra anao na ampiantrano anay. Eny tompoko. Tsara be ny lakozia. Zany. Mavafaty kely. Aloha izany dinika kely aloha inona zavatra afaka atao. Raha mandinika aloha sasao dia atsy izao ny ouverture antsika. Atsy ny masoandro. Asinao. Satria ity couloir. Azavaiko aminao fotsiny zavany masoandro zany raha vany. Dia tsy maintsy aty zany atao mazava dia mireflete tsara ny hazavana dia afaka miasa tsara ianao fa lasa eto fotsiny mazava
aty maizimaizina noho izany zany a raha tiana ho azava tsara ataolo voalohany indrindra dia tsy maintsy mampiasa loko mazava fotsy raha tianao ty loko mavo ty ho tazomitsika ho tazomitsika ty fa atao somary afaka lavable tsy manaraka tanana tsy manaraka tanana raha ohatra raha fotsy daholo tazomitsika ihany koa sy ty zavatra efa hevitra ao hatrano voalohany tsaranao tazomitsika ihany tsy manino eo fa ovatsika lavable izy a somary mavo kokoa no izy a mivoaka kokoa no eo zay zany ry zareo a amin'izay izy mba afaka sasana rehefa maloto fa manomboketo ataontsika fotsy tarapatonga ato pona mura zany hoe rindrina ray ty ihany zany a afaty amaidina ty tazomina mavo mba misy ohatrany hoe ao ana firazana zany mba anime tsara le ato zany fa tsy voatery ohatrany hoe mavo daholo na ohatran'izany azonao zay aloha ray astuce kely ho antsika any atokantrano any a ny loko fotsy zany dia manampy hazavana misimisy kokoa ao an-trano ao fa aleo aloha enotsika setra eny amoron-drano eny a anamafy an'izay a safidina loko izay raha fitiantsika kely ny any any madamo vololona zany any ambolokandrona zany a dia raha voaniditra atao amintsika dia nahita loko mavo dia ny zavatra niriny zany a mba hoe misy voatazona le loko mavo tsy maninona fa zany hoe nirindrina ray ihany no lokontsika mavo ataontsika mavo somary moderna lavable le loko dia amin'izay koa mora sasany rehefa misy menaka dia ny ambony a ho lokontsika fotsy satria raha nydinihana le lakozia zany a dia somary teritery dia ataontsika izay mampa ohatrany hoe manana espace ngedageditsika zany ao anatin'izay fa nydroany votakonatsika reto fa indray mantsy hita foana ny korotanentana kely ndraindray tsinao tsy rehetra hoe korotanentana kely ato korotanentana kely ato tsy atsika plakara le izy ohatra tsy atsika hanoko atao zao foana izinao fa ataontsika zavatra simple nefa ny tsara ao a rideau ny ataontsika fa rideau mifanaraka loko amin'ny ty amin'le carreau sol asinao mety ka mety dia hitantsika amin'izany a fa tsy voatery a misahirana be a na manao zavatra sarotra be a na mamorona zavatra manahirana be a vao afaka manao zavatra tsara mampatsara azy a ho lokontsika kikisantsika reto azonao atsaraina zany ny amin'ny filazantsika frantsay moa finition zany azonao atsaraintsika loko kikisana dia averintsika verni azonao izy ty zao mbola kakazo be araka fiteninao olontsika verni dia amin'izay fotoana izay natratra ny orana natratra ny hafanany rehefa mahandro a dia maritra manandanja zany ny pitsopitso madinidinika rehefa tena mitadiny tsara ka tsy tokony atao a tsinitsinina na ambany zavatra rehefa manao finition na manao décoration ao an-trano ao misy koa reto mahita kely a reny somary efa hitanao misy efa lasa maintimainty misy maintimainty misy tritra vasatsika simblon reny azonao dia lasa mba ohatra miverina somary vaovao izy ao anatin'izay fanatsaran'izay hatrany dia retouche kely fotsiny dia ampy ampiverina ilay carreau a ho toy ny vaovao indray tsy any fa voatodinao le izy fantatry fa manao sakafo be madamy ty sao asoroko mihitsy ty zafady merci ty afaka tazominao foana anao fa hovaintsika ty zavatra tena isana ngedagedy ty asinao afaka hovaintsika somary ngeda afaka isana tsara voatabia tongolo fenifeny zavatra efa lanilany mihitsy izy ao mety zay zao a otra mijery a le plafond lasa mitovy amity azinao fa lokontsika fotsy ty dia tena lasa manome oatra ny ngeza ny lakozianao azinao zany sady mba miazavana tsara be azinao alao lokontsika fotsy ty zay ry ekipa tsy adintsika fotsy ataontsika lavable à l'huile lavable satria somary kelikely ilay lakozia teto a dia mba afahana manome grandeur azy a dia nolokoina fotsy ihany koa ny plafond
mety aminao tsara daholo ve aloha izay proposition izay tena tiako be dia makasitraka anareo indrindra anatin'izay fa tena izany rehetrarehetra izany dia iriko mihitsiny fa saigny mbola mandefa tsikelikely fa fantatra nefa tao anaty eritreritra izy fa izay ireny izy azy dia misaotra indrindra dia misaotra indrindra mihitsiny tsy vitanena manko fotsiny fa mbola name zavatra goza be mihitsiny ka dia tena hoe fisaorana no atolotray ho anareo mpiasan'ny RTA enganenka hoaraka izany ny tanànantsika rehetra raha feno ny RTA mandrosany tokantrano rehetra misaotra indrindra tompoko ty atacheny reto atachefil mora be reto dia lokona fotsy miaraka amin'ity miaraka amin'ity azonao reto asiana atachefil aloha manjary lasa azonao eny tompoko dia manatao ihany loatra sinangaly tonga dia atachefil lokona mitovy amiloko amin'ity reto dia amin'izay dia tsy hita mihitsy tsy hita le lamandre izay hono azafady indrindra mety elaela ve nanamboaranareo an'ity zavatra ray andro monja ray andro monja misaotra betsaka fa tena vetivety dia miasa tokoa nareo ie raha fitiany izay rehetra izay dia nolokoana fotsy sy mavo ny rindrina nolokoana fotsy ihany koa ny plafond namboarina ny carreau mba hiverina ho toy ny vaovao indray nampiana rideau ny rangement teo ambany mba ilamina kokoa santiona andreo tamin'ny fanatsarana lakoziany madame Lola fa ny fotoanantsika moa izany manapetra satrinay ny tantaran'izy rehetra eto ko anareo rehetra izay manao fanamarihana hoe izay te andray anjara fa lakozianay somary ratsiratsy lakozianay somary teritery tsy olan'izany tsy maninona izany ary tsy ataontsika sakana izany fa afaka mandray anjara avokoa isika rehetra tsy hakanavaka na manao ahoana na manao ahoana ny paoziny lakozianao dia fifaliana ho anay ny tondra fanatsarana ho an'izany nareo moa ty tsisy nininona fa dia manaraka izany atao be da be ie tompoko ie pikesary kely ary amaranana an'izay fitsidiana andiha voalohany izay ary hiverina amin'ny resaka nahandro amin'izay tsika miaraka amin'ny chef Guy Ndaoary mbola ao ve chef Guy sy madame Vololona hoento amin'izay ary nahandrontsika fa efa sasamiandry ny mpijery any an-trano eny ary ry Lolona araky ny nampanantenana moa eo mbola anatsaratsika le lakozia sy fandrahoan-tsakafo dia ty le surprise amin'le planche à découper entina mikarakara sakafo ty le valopy izay fandraisana anjarany RTA amin'ny anampiana amin'ny fividianana an'izay sakafo karakaraina noentin'ny RTA zany amin'ny fiarahantsika ny farany moa hikarakara sakafo tsika dia misy ny tablier izay hoentina ihany koa hoentintsika hikarakara sakafo rehefa avy eo indray dia makasitraka aloha ny amin'izany zavatra izany satria tsara ny fiarahana amin'ny alalan'ireny sakafo ireny fa ny tablier zao dia tena faly be mihitsy satria amin'izay tsy maloto ny akanjoko rehefa mikarakara lakozia zay mihitsy dia misaotra manokana ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fikarakarana sakafo ny sakafo hoarosin'ny olona amintsika androany zany dia le kadaka sy sonambo tsilo-sakafo dia tarte au citron satria fotoana ny citron tsika izao ary le kadaka inona ny tena dikan'le hoe kadaka raha amin'ny teny mety misy dikateny amin'ny malagasy ofisialy ve sa tena
natokana ho an'ny faritra tsinanana mihitsy le hoe kadaka inona ny mety ho dikany zany ny dikany ofisialy angamba ohatra tsy dia misy loatra fa ohatran'ny fiteny andavanandro zany le izy ampiasainy zareo am'le hoe fomba fahitany azy zany zay le hoe kadaka zany amin'ny fikarakarana an'le soanambo zany ay fa tsy mety raha atao hoe kabaka tsy mety fa any varatra an-tegna fa manao an'izay kabaka zay gasy hoe kabaka zay momako ny any varatra angamba zay inona ny mampiavaka ny sakafo karakaraintsika io ary araka n'le lazaiko teo hoe efa vokatra misy any amin'ny faritra tsinanana zany io dia mety atao fihinana mihitsy zany ka na olona marobe ara no karakarana an'io dia mety foana raha tianao zaraina ny fahaiza-mahandronao sy ny tsiron-tsakafonao dia afaka mitsidika anao ny aodinareo dia afaka mifandray aminay nareo ao amin'ny page-ny aodinareo officiel ao amin'ny Facebook io dia tonga izahay amangy anareo hitsidika ary izara ny fahaiza-manao anareo ndao arahantsika hiaraka amin'ny lolona hijery ny fikarakarana ny sakafo izay natolotra teo mandra-pandeha ny cuisson sakafo fahamasahany zavatra izay karakaraina teo dia iresaka kely amin'ny lolontsika satria lolona dia mpanao volo izay fanaovana volo zay ve ny anarana sa ny lovaina no natonga no ananana izay talety izay ny momba n'izay indray aloha dia voalohany indrindra dia lova avy amin'ny ray aman-dreniko le manao volo manety mikarakara volo dia tao anatin'izay zany no nanatevina nianatra ny tena hoe ho matianina ao anatin'izay fikarakarana volo sy ny fanetezana izay ary mpitantarao inona ny mety efa mba nisy incident ve iza ny sola iza may tao anatin'izay asy zay misy olona netezako tao anatin'izay dia disina ranitra loatra koa le hety dia rehefa naranitra loatra le hery dia nanety dia tonga dia voatsindrana ny sofon'le olona dia naratra be dia tsy naninona ve le olona tamin'izany inona ny réaction'le olona tao anatin'izay incident zay dia somary nitaraina kely le olona inona izany dia izaho moa tsy dia niteny loatra fa tonga dia nalaiko ny alcool dia niaraka tamin'ny vovo dia nikasohako kely teo dia niteneniko hoe didiovina kely fotsiny ty fa tsy maninona dia niravina teo le izy zany hoe ny hoandramantsika voalohany dia le
entrée teo a dia le kadaka nasonambo a miaraka amin'ny sardine. Tsara ny tsirony, tena mahafinaritra mihitsy ny tsirony a. Eny tsara le sardine, eny tsara le saveur na le fofona sonambo ao anatin'le izy. Somary mavesabesatra kely le izy rehefa hohanina, tsy hoe mavesatra fa malodaloda kely ho an'ny olona tsy dia tia zavatra malodaloda zany a. Dia somary tsy tia azy fa saingy nety ihany misy le biscotte a, ahafahantsika misy an'le croustillant kely ao anatiny. Tiako kokoa manampy raha hoe raha zaho no mahandro an'le sonambo a, ohatran'ny hoe somary ataoko mafapana mihitsy ny rano vao ampidiriko ao anatiny, mba hitako hoe mba se concentré eny kokoa ny tsirony amin'izay fotoana izay. Dia eo amin'le salady koa mbola azo atao tsara manisy saosy vinaigrette kely mba ahafahantsika manajamy mi-équilibré an'le tsirony matavy, tena matavy le sonambo zany eo amin'le izy atao kadaka. Tarte au citron, malemy tsara aloha zany paty zany vao tapahana. Mihaino tsara le tsirona citron fa tsy haino tsara le fofona citron. Rehefa manao tarte au citron dia tsy ariana le hodiny maitsomaitso iny le ataontsika hoe zeste de citron, izay tokony kikisana na rapena na esorina amin'ny zesteur, misy an'izay matériel kely hoe zesteur izay a, dia tena alefa ao anatin'le appareil à citron zany iny hodiny iny a, mba hainona tsara n'le fofona citron. Fa ny tsirony izay azontsika tamin'le roniny iny dia tena haino tsara ao anatin'le izy. Hafa mihitsy ny nanaovany l'olona le tarte citron a, satria na ny appareil-ny a na ny pâte sablé zany a dia tena fomba hafa amin'ny fanaovany anazy mihitsy a, kanefa dia hita fa tena nahomby ary malemy tsara le paty a, ary eny le tsirona citron. Fa ny anapiko azy fotsiny zany dia izay hoe asio zeste kely le izy mba ho manimanitra kely a, dia ny équilibre an'le menu amin'ny akapobe amehezako an'le izy dia hoe lasa nihinana citron be tsika atao anatin'le menu, satria tsy maintsy hinanana citron le trondro a, tsy maintsy hinanana citron le plat, mbola tarte au citron koa ny dessert. Ohatr'izay koa le trondro ny entrée a, trondro ny dessert dia hita mihitsy fa ataontsika hoe sakafo avy any amorontsiraka marina izy ity, fa dia trondro moa zany no hohanina. Fa ny tsara kokoa raha somary misy samihafana ihany rehefa manao hoe entrée plat dessert, misaotra izay ngamba. Dia mbola fanampiny ihany amin'ny fanomezana avy ety amin'ny aodinareo. Hitanareo zany voantsika renim-pianakaviana fa dia mahafinaritra tokoa ny fiarahana ao anatin'izany aodinareo izany. Fa ny tena zava-dehibe hita ao anatin'izay a dia lakozinay a mbola tsy vita akory, fa tena vita amin'izareo tsara tarehy mihitsy, vita ara-pomba mihitsy na amin'ny fikarakarana rehetra, amin'ny fandraisana ny plafond voaloko tsara, ny fitoerana zavatra mikorotana kely vita ny ara-dalàna tsara. Ary isaorana ny chef-tsika eto izay nanao fanadiadiana kely ny tsy fahampiana tao anatin'izay a, dia hitanareo fa anisan'ny mampitombo ny traikefantsika renim-pianakaviana, ka dia mirary antsika renim-pianakaviana atatosa izany, fa dia mirary soa ho antsika rehetra tomboka. Renim-pianakaviana izy a dia nanentana ny renim-pianakaviana rehetra, fa ny fandaharantsika aodinareo dia tsy mifidy na renim-pianakaviana na ray-pianakaviana na tanora na ankizy kely a, te ampiseho an'izay fahaizana amin'ny resaka nahandro sy tsiro izay a, toy izay koa ny saranga rehetra dia afaka mandray anjara amin'ny fandaharantsika. Izay raha fa dia mametraka ny mandram-piona ho antsika rehetra fa izahay dia iroso anandrana amin'izay a, na hihinana iaraka amin'reto fianakaviana reto.
nahazo tombony mihitsy anao Olivier fa tena natsiro sady tsara ny fandrahoan'olona le sakafo teo zay mihitsy izy zay le hoe zay le secret itiavako azy satria zavatsarety dia zay le secret zao ny série